Olona manodidina ny 503 eo isan'andro no mahazo sakafo masaka avy amin'ny mpikarakara ireo traboina eo Andohatapenaka. Sakafo ara-pahasalamana no zaraina eny hoy ireo zareo avy eo amin'ny ONN. Sakafo ara-pahasalamana ary eo ambany fanaraha-mason'ireo tompon'andraikitra manokana amin'ny sakafo no zaraina amin'ireo traboina eny Andohatapenaka hoy ireo mpikarakara. Tsy marina noho izany filazana fa dia sakafo tsara lalàna no zaraina eto. Araka ny fantatry ny rehetra ny ONN dia foibe-pirenena mandrindra miasa manodidina ny ady amin'ny tsy fanjava-tsakafo. Tamin'ity indray mitoraka ity dia tsy afaka mijery fotsiny izay fa misy ny voina mahazo an'ireto mpiara-monina reto fa dia ny raha ny fitondram-panjakana hanao ny atao hoe vonjavana. Manao tohana raha sakafo miaraka amin'ireto tompon'andraikitra reto izany hoe Croix Rouge, PNGRC, Ministère ny fahasalamana. Eto dia izany sakafo ara-pahasalamana no atolotra amin'ireto mpiarabelona reto. Hitanareo eo voasokajy ao ny toerana fikarakarana, ao ny toerana fandrahoana, ao ny toerana fitahirizana ireo sakafo manta. Ary hitanareo eto zao ny fizarana ny sakafo familamina, sakafo ara-pahasalamana no melan'izy ireo. Amin'ny maraina dia koba no tofon'izy ireo. Izany hoe koba nampiana mineraly sy vitamine izay efa nandalo tao amin'ny fitilian'ny Ministère ny fahasalamana ka nahazo atao hoe certificat de consommabilité. Izay vao azo omena sy amidy eny amin'ny mpanjifa. Dia io zany no koba atolotra ny oleto maraina mba ho tohanaina ho azy hoentiny miatrika ny tontolon'ny andro. Dia amin'ny atoandro fanahinina ny natao hoe tsy mizara sakafo amin'ny fony satria ireo olona ireo dia mila manohy ny asa sy andraikitra andavanandro. Raha iverina eto izy dia manapaka ny asan'izay zavatra izay dia tsy mety fa manjary miteraka fikinan-doha na fieritreretan'izy ireo fa ho raisina tanana mandritra ny fotoana ely izy dia tsy eritreritra intsony ny tompon'andraikitra. Izay tsy maintsy misy foana ny fitaizana rehefa mandray tanana olona. Dia izay no mahatonga hoe atao taratara kely ilay sakafo mba hahafahan'izy ireo mamita ny asa sy andraikitra izay sahany ao anatin'ny andro. Mandidina ny 503 isan'andro ny olona mahazo sakafo eto amin'ity toerana eto Andohatapenaka ity. Ankoatr'izay dia mbola misy ihany koa ny fitsaboana izay omena azy ireo indrindra ho an'ireo izay marary. Indrofo no mizara sakafo eny an-toerany ny mpikarakara avy eo anivon'ny Office national amin'ny sanana ny sakafo.